Eny tompoko, isaorana moa Andriamanitra ny amin'izao fahavelomana nomeny antsika izao. Ary isaorana izy ny amin'ny zavatra lehibe izay ho ataony sy ho tanterahany amin'ity androandroany ity. Omena voninahitra Andriamanitra ny amin'izany rehetra izany. Hivavaka vetrany isika tompoko ka metraka ny fotoana mba ho tahina. Ray io, misaotranao tokoa izay ny amin'izao fahavelomana nomenao anay izao. Ary misaotranao ny amin'ny ty fotoanandroany ity izay inonay fa tahinao tokoa. Fahasoavana na fahasoavana fiainanay amin'izao andro natokanay anomezana voninahitra ny anaranao ato amin'ity trano izao. Ary na dia ireo olona namanay izay manaraka amin'ny alalan'ny Facebook, YouTube azy, dia fa hofangino manokana ihany koa ka tena tsapa fa andro ray toazato anay ny androandroany. Misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra Tompo. Amen. Ho raisitsika amin'ny fiavan-tanana reto ekipa mahafinaritra izay hitarika antsika ho amin'ny fanomponan'ny Tompo reto. Dia izay fanentanana ataonao antsika arao tsara fa asoanao zany androany. Raisitsika amin'ny fiavan-tanana ry zareo. Alléluia. Alléluia. Ahaba ianao ray olona afaka sa tsy zany ve? Nafahan'i Jesosy tsika tamin'ny maraina, nafahan'i Jesosy tamin'ny ozona, dia ndao androany tena hoe hitena amin'i Jesosy hoe sambatra izay manana anao, sa tsy zany ve? Sambatra tsika manompo Andriamanitra velona, sambatra tsika manana Andriamanitra mahery, sambatra tsika manana ilay Andriamanitra be voninahitra, sambatra tsika manana ilay Andriamanitra nandresy ny fahafatesana, izy ilay namonjy atsika, ary izy no eto androany manasa anao amin'ity fotoana ity. Ka zaho miteny anao hoe ninona fotoana misy, matoa misy io fotoana io, dia efa misy zavatra noman'Andriamanitra ho anao androany, sa tsy zany ve? Manasa anao ary ndao tsika hitsangana avy hatrany. Dia aoka tsy ataonao hoe fanompoana mahazatra ohatra ny isan'andro, fa isaky ny fotoana hoe Jesosy manasa anao, dia aoka ianao hifantoka aminazy foana, dia hiaino izay lazainy sy hanatanteraka izay sitrapony, sa tsy zany ve? Dia ao fa hofay amin'i Jesosy ny tananao dia teneny hoe tena sambatra Jesosy manana anao, ary tena reharehako loatra izany manana anao zany. Mihoatra noho ny harena, noho ny volafotsy, dia ianao ilay harena sarobidy ho anahy. Dia ndao tsika andia, ndao tsika tena hoe ho faly aneo an'i Jesosy an'izany fifaliantsika tsy fahasambarantsika zany androany, sa tsy zany ve? Tsy misy reharehako afa-tsy ianao Jesosy io. Anao ny hery dia anao ny aty, anao ny mipasana sy fiaina sita dia indro efa resinao. Izao tontolo izao dia mahita Jesosy fifantsangana ianao. Ny zandritra ny ilanay androany hoe sambatra izay manana anao Jesosy. Enao ilay nanaiky hamonjy anay Jesosy, nefa enao ilay Andriamanitra ny tananao.
Mafy ianao hoan'ilay Jesosy tompony hery tompony fahefana rehetra izy no tompontsika eto amin'ity toeran'ity tena sambatra tokoa tsika manana an Jesosy dia nefany tsarovy anefa Jesosy tsy hoe fanananao fotsiny ny ilainy aminao fa tena mbola mitady mihoatra izy tsy hoe ianao hitady ny tanany sy hitady ny zavatra vitany fotsiny ilainy anao fa raha tonga izy namonjy izao tontolo izao dia niombona amintsika sy ianao ny tena tediavin'i Jesosy ny anana fifandraisana amiko sy ianao isan'andro tsy hoe rehefa misy zavatra ilainao ihany vao hiantso an Jesosy ianao hoe sambatra manana anao Jesosy fa ao anatin'ny fahorianao dia atsoa Jesosy ao anatin'ny fifalianao dia atsoa Jesosy ataovy miaraka aminao amin'ny quotidianao mihitsy Jesosy fa izany nahatonga anazy tonga teto ambony tany ary izany no tena faniriany misy tena Andriamanitra zay ao amin'ny Efesiana toko 2 andiny 7:10 ka hatramin'ny 14:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeny rahan'i Kristy fa izy no fihavanantsika izay nahiray antsika rotota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana tena sambatra tsika satria afaka manakaiky an Jesosy afaka tonga vadin'i Kristy tsy hoe amin'ny relation antsika hoe amin'ny zanaka siray fotsy fa afaka mbola mihoatra hoe ianao ilay fofombadin'i Kristy dia androany tena hoe andaontsika koa ampitena an Jesosy hoe sambatra Jesosy manana anao sady izany ve dia asandrato aminazy nentananao dia teneny hoe Jesosy mihoatra noho ny hatramin'izay hoe dia mangetaetanao mihoatra noho ny hatramin'izay dia tiako ny relation antsika sy ianao hitombo kokoa foana isan'andro dia tena hoe hikambana aminao mihitsy ny faniriako mihoatra noho ny zavatra ranofo
dia Andriamanitra fanahy ny tompontsika dia aka mifanahinao androany tena iray aminazy tena ikambana aminazy tena ahita anazy mihoatra noho ny hatramin'izay fa isy eo aminao izy raha mangetaheta ianao. Alleluia, alleluia. Andriamanitra Andriamanitra ianao mangetaheta-nao ny fanaiko maniry anao ny nofoko indro asandraso anao ny tanako toy ny tany maina Alleluia. Sai mitady mihoatra noho ny hatramin'izay Jesosy dia miandrandra anao izay fiangonana androany mihoatra noho ny tananao dia mila ny tavanao izany tianana fifankatiavana aminao zay manotra momba anay rehetra ho anao Jesosy Wanao lay rano velona tumpony aina si Etuiakasha si tunya wariamina tomponao zay Jesosy afantatra le tianao le ilavanao anay eto amin'ity tany ny fanaiko ho tafaka manaminao zany mihitsy Jesosy aka tsy ataonao hirahira fotsiny zany fa atao vavaka mihitsy Jesosy te iray aminao Jesosy te ikavana aminao Jesosy tsy ataoko misy hevitra mampisaraka ahy aminao zany tsony Andriamanitra Andriamanitra ianao Chantanze milaranja Jesosy androany tena mangetaeta ny ahitanao no tafakambana aminao iray am-po aminao iray fisainana aminao Jesosy dia ito izay mandolotra ny tenanay fanatitra velona masiny sady ankasitrahanao Jesosy Wow.
mivoaka ny fanahinao tena angetahetan' Jesosy dia hiteny ianao hoe ho tafakam-panaminao maniranao zay Jesosy mangetahetanao zay Jesosy tiana indray raha zay ny ampitsika anao raha zay ny ampifaly anao koa amin'ny androm-piainanay dia te hafantatra ny ao am-ponao izahay te hiara-andeha aminao zay amin'ny androm-piainanay rehetra Jesosy mba hafanay manao ny sitraponao dia tsy te hisaraka aminao zany mihitsy zay ho tafakam-panaminao hira mafimaky anyo Halleluja Jesosy ny teninao miteny hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny tegna dia angatao zay tianareo na inona na ino androany zay ninina ady atrehanay ninina zavatra mahazo anay ninina zavatra miseho amin'ny fiainanay dia matoky anao fotsiny zay satria efa fantatray fa miaraka aminay foana ianao dia hitsaoka anao fotsiny zay dia anambarany mahizanao fantatray fa ianao ilay mpanao lalana rehefa tsisy azo ale intsony ianao ilay manao fahagagana zay tsy hain'olombelona dia hainao atao ianao ilay mitana ny teninao ilay tsy mba mivadika satria matoky loatra ianao Jesosy dia tonga eto izahay hitsaoka anao fantatray fa eto ianao ary ampinoana Jesosy ny tenenanay fa eto ianao ary miasa ianao raha eto ianao dia tsy hoe mijerijery anay fotsiny fa ataovy izay hainao atao ataovy Jesosy ilay mahizanao androany eto ianao tsapanay izaho mitsakana eto ianao miasa eto aminay mitsakana eto ianao tsapanay izaho eto ianao tsapanay izaho manaja anao Jesosy manindranindra anao zay Jesosy miankohaka eo anatrehanao zay Jesosy satria eto ianao miasa ianao manao fahagagana ianao ka sy ho ny olona rehetra androany Jesosy ataovy ilay mahizanao ianao ilay mpanao lalana mpanao fahagagana
mazava pusaka tumpo izay maizy anao mpanao lalana mpanao fagagana ianao mpanao lalana mpanao fagagana tanante mazava pusaka tumpo izay maizy anao eto ianao mikasika ny fo etiana mikasika ny fo mitsakana eto ianao manasitrana ny fo maratra etiana manamboatra ny mombanay rehetra sitrana ny fo halleluia mitsakana eto ianao ilay andriamanitra manova ny fiainana etiana le manamboatra ny fiainanay boatra fiainana mitsoka anao zay jesosy eto ianao manamboatra ireo fo etiana manamboatra ireo fo mitsakana sakana mpanao lalana mpanao fagaka tanante mazava pusaka tumpo izay maizy anao ambarao zany dia déclareo fa zany no ataony jesosy aminao androany mpanao fagaka tanante mazava pusaka tumpo izay maizy anao mpanao lalana mpanao fagagana mpanao fagaka tanante mazava pusaka tumpo izay maizy anao mpanao lalana mpanao fagagana halleluia halleluia mazava pusaka tumpo izay maizy anao 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 fanasitrana ianao izay maizy anao fanapaka ianao maizy anao vaolana mizava-drehetra ianao izay maizy anao Hainao no herinay maizy anao izay maizy anao izay maizy anao izay maizy anao izay maizy anao halleluia halleluia mitsakanao mandazanao manome voninahitra isanao vai Jesosy tena aoka tena ho am-ponao mihitsy zany hoe andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra nisy fotoana za manokana raha nisy fotoana narary tena narary dia teo amin'izay vao mitamberina foana hoe za ty moa mirahira foana hoe ianao andriamanitra manao lalana manao fagagana nefa tsy mino an'izany akoriny fa amin'ny fotoana mihitsiny misy an'ilay difficulté amin'ny fiainanao dia eo ianao tena tokony tsy hanadino mihitsy hoe mahay manao zavatra rehetra ne izy afaka manokatra lalana ne izy dia indraindray mety hoe tsy mifanaraka amin'ny saintsika olombelona ny situation mitranga ny zavatra misy fa zao ny tsarovy hoe miasa foana izy
na tsy hitany maso aza dia miasa foana izy ary tsy voatery ho takatry ny saintsika hoe ohatriny ahoana ny fiasana fa ndao tsika hanaiky fotsiny hoe mahay manao zavatra rehetra izy dia ndao ino anazy sy atoky azy fotsiny amin'ny fiainana. Amen. Na dia tsy tany masoko azy miasianao, na dia tsy tsapako aza miasianao, tsy mitsatra fa miasa foana ianao, tsy mitsatra fa miasa foana ianao. Na dia tsy tany masoko azy miasianao, amen. Na dia tsy tsapako aza miasianao, tsy mitsatra fa miasa foana ianao, tsy mitsatra fa miasa foana. Nada se tapa quase me asiano, se facha me assonia now. Nada se dá-me mais quase, nada se tapa naia. Vanta chai fanha senão, fanha senão. Panolala, panofagaga, mazavam pusaka, izai maizam. Panolala, panofagaga, izanya nawe, izanya nawe. Panolala, panofagaga. Circonstância misy amin'ny fiainanao dia déclareo zany fa izy hanokatra lalana. Amen. Panofagaga tanante mazava pusaka tumpo sai maizia. Anamarkenao anazy fa tena matoky anazy dia ambarao mafy zany. Panofagaga Zavam pusaka tumpo zay maizana. Socha Jesosy mitsoaka anao zay tena mino tokoa zay fa mahay an'izany dia tsy atahotra intsony izay fa atoky anao amin'ny fotoana rehetra. Amen. Misaotra Andriamanitra aoka anondrika alohanao ianao tena iakoka eo anatren'Andriamanitra ataovy amin'ny fonao rehetra izany mba ahafahan'Andriamanitra maneho ny asa lehibe sady magaga eo aminao. Tiany mantsy isika rehetra sika izao le olona efa novidiny tamin'ny alalan'ny ràn'i Kristy Jesosy. Isika izao le efa eo an-tanan'Andriamanitra ankehitriny ary manana programa tsara ny amintsika io Andriamanitra io. Halleluja. Satria efa nanokatra vavana ny vavaka ianao dia tohizany vavaka izany. Tohizo. Lazao amin'Andriamanitra fa manompo azy amin'ny fonao rehetra ianao amin'ny alalan'izao vavaka iarahantsika manao izao. Lazao azy fa tsy ala amin'ny mihitsy ianao na hivadika amin'Andriamanitra. Fa ianao no ilay olona lasa olona araka ny fon'Andriamanitra. Halleluja. 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 Misaotra Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Misaotra. Miakoka eo anatrehanao zahay. Miolika eo anatrehanao zahay. Halleluja. 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 Mangina isika. Andao mbola iarantsika manao le raha hoe avondrindra ianao. Saintsaino anatin'izany hira iarantsika manao zany ilay toerana misy an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra tsy toa, ilay Andriamanitra miasaka tsy misy masakana, ilay Andriamanitra mietsika tsy misy matohitra. Saintsaino ilay toerana misy an'Andriamanitra hoe izy
no mahay ny zavatra rehetra ary tsika zao ny olona ho fanehoan'Andriamanitra ny vonenahany. Avondrindry ianao, avondrindry ianao, avondrindra ianao. Halleluja. Amen. Akipihany masinao a tohizo ny fiakofana, tohizo ianao miondrika amin'Andriamanitra io. Halleluja. Amen. Mara zany Andriamanitra ka dia miondrika eo anatrehalo zahay. Mapidina ny fanany Andriamanitra ankehitriny ka dia iseho eto ny herin'Andriamanitra lehibe sady mahagaga. Mapidina ny fanany izy, eo amin'izay latsan'ny fanany no misy famonjena lehibe, misy fahagagana lehibe. Amen. Tohizo ny fifatohana, tohizo ny fifatohana amin'Andriamanitra. Halleluja. Tohizo ny fifatohana. Samiara maka toerantsika. Fotoana iray zao a afahantsika mandre ny tenin'Andriamanitra. Teny amintsika izy. Toy ny fanoan'Andriamanitra hatramin'izay hatramin'ny ary hatramin'ity androandroany ity dia amin'ny alalan'ny mpanompony no iteneneny amintsika. Androany zany a dia izy faminaniana ho anao. Halleluja. Tsy takatra ny sainao izay lazain'Andriamanitra aminao androany fa dia izay lazay ho tanterahany faingana. Halleluja. Halleluja. Ka ny mpanompon'Andriamanitra pastorantsika miandraikitra ny fiangonana RHEFI Alasory
pasteur Ratovy Moriarement izy no tolona ten'Andriamanitra amintsika eto ka dia raisitsika ampanajana zany le alan'Andriamanitra zany a tsika rehetra kosa mahazo toerana tompoko ajajanona mitehaka Alléluia. Atolotsika ny tompony voninahitra tompoko fiadanana daholo ho amintsika. Mirabantsika rehetra tompoko manaona daholo sika. Ho antsika ihany koa izay manaraka amin'ny izao fandarana izao dia manaritra ny fiarabana antsika rehetra ihany koa tompoko. Eny ary hivavaka avy hatrany angamintsika manoloana ny afatry ny tompo izay napetraky ny tompo tompoko ho zarena amintsika izany dia mila mifatoka tsara ianao. Amen. Lasa ary hivavaka sika. Raha eo misaotra anao ny amin'ity fotoana androany ity izay mbola ahafahanay manompo anao amin'ity tapany amin'ny roapefolo ity indray. Saotra satria manatrika eto ianao raha ianao le avo indrindra. Saotra tompo satria ianao naniraka ary ianao ny ampiteny voninahitra teo anao rery ihany amin'ny zavatra rehetra izay atao eto. Ary ianao fanamasina no ampiteny eto ka izay avy aminao ihany no voambarako. Ary tahinao ny fiangonana mba handray tsara zany afatra izany. Sy izay rehetra mino an'izao fandarana izao ihany koa. Misaotra ndranao manta fifiarovana mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Samuel voalohany toko 10 eo mpitsanganana no amakitsika izay ten'Andriamanitra voalohany izay vita izay dia afaka mitoetra mipetraka ianao. Samuel voalohany toko 10 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Samuel tamin'ny Saoly, Jehova naniraka hanositra anao mpanjakan'Israely olony ka ankehitriny ny haino ny tenin'i Jehova ianao. Izao no lazain'i Jehova tompony maro ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely dia nanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egipta. Koa mandehana ankehitriny ka mamelezany Amalekita ary aringana izay rehetra mety ho azy ka azasiana miangana fa vonio avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na biriky. Amen. Samy mahazo ny terina tompoko. Androantsika dia jery manokana ny amin'ny fanahansakana na fanampanakana. Inona hoe fanahansakana na fanampanakana? Misy ve izy io? Eny na hita amin'ny maso ny nofontsika na tsy hita amin'ny maso ny nofontsika dia misy izy. Misy ny fanampanakana na fanahansakana. Anankiray an'izany izao hoe ny zanak'Israely rehefa nitaraina teo anatrehan'Andriamanitra noho ny fampahoriana izay nampahorian'ny Egyptianina azy nandritra ny 700 taona. Mafy be zany. Dia nitaraina teo anatrehan'Andriamanitra izy. Dia rehefa nitaraina teo anatrehan'Andriamanitra ny zanak'Israely izay zanak'Andriamanitra anisan'ny fidiny tamin'ny olombelona rehetra dia enin'Andriamanitra ny fitarainana. Ny fitarainanao ihany koa enin'Andriamanitra. Rehefa enin'Andriamanitra ny fitarainana ny zanak'Israely izany dia nanome toky izy hoe henoko ny fitarainanareo, hitako ny fijalianareo dia nidina zao amonjy anareo, anafaka anareo. Ary Andriamanitra tsy miasa irery fa manana olona izy ampiasaina miaraka aminy. Ianao ihany koa mpiara-miasa amin'ny Jesosy ianao. Amen. Mifidy Mosesy sy Arona izy. Dia rehefa mifidy Mosesy sy Arona izy, ny zavatra nambarany voalohany tamin'ny zanak'Israely dia hoe rehefa afahako eto tamin'ny fanandevozana ianareo izay nanandevozana anao nandritra an'izay 700 taona izay dia hoentiko ho any an-taniny tondra-dronono sy tantely ianareo. Zay zany ilay fikasan'Andriamanitra. Zay zany ilay teny izay nambaran'Andriamanitra ho ataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Dia jerena tsara fa nanao sakana ny devoly. Dia ilay fanahansakana izay nataon'ny devoly voalohany indrindra rehefa miteny an'izay izy dia ozy Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Mosesy lazao amin'ny Farao dia manao famatana azy fahagagana ianao eo anatrehany. Dia lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely.
alefasiny olo koa anopoa fa tonga dia nandà mihitsy iza farao nandà mihitsy farao iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Io zany dia tonga dia hitanao hoe fanahansakana hita maso tonga dia hita maso mampiasa olona izy farao reny sofina mihitsy ihany koa le teny nalaoko ny le teny nalaoko ny vavany farao sakana tsy alefako ny zanak'Israely ary hita amin'ny masony Mosesy mivaingana zany fanahansakana izay nampiasain'ny mpanakana zany dia farao. Azo tsapahitanana zany fanahansakana rehefa mampiasa fitaovana eo am-pelantanana izy. Anankiray ihany koa zao rehefa ohatra ka nanositra ny Saoly ho mpanjaka Andriamanitra dia afatra lehibe sy baiko men'Andriamanitra ny Saoly dia hoe zao Saoly nanositra anao ho mpanjaka dia zao no tsy maintsy ataonao ho valiko izay nataony ny Amalekita tamin'ny Israely dia nanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypta. Io ihany koa zao ny firenena Amalekita izay firenena tena anisany hoe nakahala be mihitsy ny zanak'Israely dia anisan'ny fitaovana nitondra sakana an'ilay teny fikasan'Andriamanitra hitondrana zanak'Israely ho any an-tany Kanana ho any an-tany tondra-dronosy tately. Dia hita maso ihany koa zany hita maso ihany koa zany hoe fanampanaka an'izany fa izy nampiasa firenena ray manontolo mihitsy ary nampalahelo ange nahazo ny zanak'Israely vatritsika ange ato amin'ny famerena teny 220:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy izay nataon'ny Amalekita taminao teny an-dalana tamin'ny nandehananareo avy tany Egypta dia nitsenany anao teny an-dalana sy namelezany ny vodilalanao dia izay rehetra tsy afaka teo aorianao raha reraka sy sasatra ianao fa tsy natahotra n'Andriamanitra izy. Ary rehefa omeny Jehovah Andriamanitra fitsarana amin'ny fahavalonao rehetra manodidina anao ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra anao olovanao dia hovonoinao ny fahatserovana ny Amalekita tsy eo ambony lanitra intsony azadininao izany. Tanao efa nandeha ny zanak'Israely tafavoaka teo am-pelantanany Egyptiana hoentin'Andriamanitra hitododo ho an'ilay fampanantenana izay omeny ilay vinan'Andriamanitra hitondrany ny zanak'Andriamanitra dia hitanao tsara namelezan'ilay Amalekita ny zanak'Israely satria rehefa mandeha amin'ny maha-olona ny olona dia reraka ny vehivavy lehibe rehetra mipitaizakely lay antitra rehetra reradreraka dia misy elanelany hoe matanjatanjaka lasa aloha dia ny sisan'izay tateo aoriana dia tonga dia nararotiny Amalekita nasiny zany. Andriamanitra zany dia mametraka amin'ny vision na vinany amin'ny fiangonana aminao fa dia mba mezaka koa midevoly mametraka sakana. Dia io zao ilay namelezan'ny Amalekita ny zanak'Israely izay nahatonga an'Andriamanitra hoe nanapa-kevitra hoe tsy asiana fahatserovana ho an'ny Amalekita ety ambony tany ary zany nahatonga azy nanome baiko any Saoly mpanjaka rehefa tonga mpanjaka izy tsy maintsy haringanao ozy. Ka androantsika tsy hoe andringana ranofo akory fa zay zavatra hitahita eo amin'ny fiainanao androany zay zavatra fantatrao mihitsy fa hitahita eo amin'ny fiainanao Kananite, Netite, Amorite, Perzite, Hivite, Jebosite, Amalekita zay zavatra fantatrao hitahita eo amin'ny fiainanao ka mitondra sakana eo amin'ny fiainanao mivoaketo zany androany. Amen. Ny Saoly efa mibaikon'Andriamanitra izy tsy maintsy haringanao tsy nanantanteraka an'izany Saoly nasiny mbola nisy hita ihany tao androany aza manahaka ny toetrany Saoly ianao
fa zay zavatra hitahita eo amin'ny fiainanao androany mandray fanapahan-kevitra ianao tsy avelanao hita eo amin'ny fiainanao ny fanahasakana rehetra fa tsy maintsy mandeha zany androany ary raha mivoakety ianao dia hitanao fa tafita hatramin'ny farany ianao amin'ny zavatra rehetra zay atanao izay olona izay amen le mitsangana le mitsangana le mitsangana zay mitsangana teo amen alleluia amen amen sady tsapan'ny olona tsapan'ny zanak'Isaïely no hita amin'ny vatana no reny sofiny zay le fanansakana hita maso reny sofiny ary tsapan'ny tanana tsapan'ny vaingana hita maso zany ary androany misy olona eto an'ity toerana ity hatramin'izay ianao tsy nisandratra fa niany hisandratra ianao tompo marika amin'izany halleloia alohany hoe jeten'Andriamanitra anankiray fotsiny tsika ao amin'ny Daniela 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy Sitaka Darius ny anendy solompanjaka 20 anapaka ny fanjakana zay anapaka ny fanjakana rehetra koa tamin'ireo dia nisy commande lehibe telo ary Daniela ny anankiray tamin'ireo mba ilazan'ny solompanjaka ny raharaha tsy ahafaty antoka ny mpanjaka izany Daniela izany dia niotra noho ny commande lehibe sy ny solompanjaka namany fa nanam-panahendry izy ary ny mpanjaka nikasa anandratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana rehetra alleluia tapa-kevitra Darius fanendry solompanjaka 20 120 dia amin'ireo 20 ireo dia nanendry komandy telo lahy izy hitondra andreo sy hifehandreo komandy lehibe telo lahy dia tamin'le telo lahy ireo ndinian'Andriamanitra hoe ohatran'ny anankiray tena miavaka resy lahatra ny amin'ity anankiray ity fa miavaka engane ka raha hijery anao ny olona na jaintilisy na izany izy dia ho resy lahatra raha hijeranao Andriamanitra androany dia ho resy lahatra koa fa nampahendrena be mihitsy anao fiangonana alleloia inona nahatonga ny Darius resy lahatra tamin'izy telo lahy hoe ty anankiray ity tsy nialavany tsy niatsaratarehany mety mikontikonty any zany tsy hoe izy fa nandresy lahatra ny Darius dia inona zavatra hitany Darius mihoatra tamin'le rola nana-pana-endry engane ka na-pana-endrika eo anao ry fiangonana iza maniry an'izay ho tonga aminao zany mba ho tonga amiko zany ka raha mijery antsika ny jentilisa na dia tsy mitoro teny antsika fitondran-tena antsika mataona olona filazantsara mandendeha engane fitondran-tena antsika ka mitovy tsara amin'ny fitondran-tena taken'Andriamanitra oka ny fitondran-tenanao mendrika amin'ny filazantsarany Kristy tapa-kevitra Darius andeha Daniela novidiko ambon'izy rehetra 20 dia ambonin'ireo roalahy zay fidiny dia i Daniela zany ny ambony indrindra afa-ty Daniela dia nasondratra dia mbola nasondratra dia mbola asondratra dia mbola asondratra dia mbola asondratra azonao ve zany faminaniana zany halleloia raha misy matory eto Jesosy eo mamindrafo aminy fa tena ianao io misy amintsika reto mitady fanandratana eo amin'ny asany amin'ny ranofo androany ho rava ny sakana
dia meo n'andriamanitra ny voninahitra ka famafan'andriamanitra rao. Halleloia, amen. Tapa-kevitra ny mpanjaka, efa na ianao n'izay a ny devoly hoe io ve no asandratra, dia nikonkonina ny devoly anao sakana. Dia eto a ahitantsika ny sakana hita maso ihany koa. Andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy, koa ny komande lehibe sy ny solom-panjaka dia nitady izay hampangana ny Daniel ny amin'ny fanjakana, nefa tsy nahita izay hampangana azy na izay tsininy akory ireo, satria marina izy ka tsy misy kilema na tsiny hita taminy. Ireo a dia nanomboka niasa ny fanahany sakana, fanampanakana. Daniel ao sotrotra dia fanampanakana koa mba manakana fanahany sakana, dia mampiasa olona ny fanahany sakana. Dia ireo le niaraka tamin'ny Daniel ireo ihany latsa-pelonana, lasalasa to lasalasa. Ianao a aza mba mialina, raha vao misy fielonana izany tsy avy amin'Andriamanitra tompoko. Ary raha vao misy fielonana ao anatin'ny olona anankiray mahaloto fo izy zay. Ary ny olona rehefa maloto fo mahita an'Andriamanitra sa tsy mahita an'Andriamanitra? Tsy mahita an'Andriamanitra. Hiasa eo amin'ny fiainana, ampiasa azy ary mampatahotra ary raha tonga Jesosy ndreo ny lanitra mampalahelo, maloto fo. Fa reto ny alina mikondo, io ve mba hanapaka atsika? Tsy reto izy, io nge le baby avy any Josany io e, io ve mba hanapaka atsika? Hitako izako manaiky. Ny asa tao amin'izy ireo a ny fanahany sakana. Dia nanomboka ny tsikera, inona ny empakatsika azy eo anatrihan'ny mpanjaka? Nalefa izy ireo ny tsikera, tsy hita mihitsy izay hampanganan'ny Daniel na izay tsininy. Tanao ry soratra re, tsy hita mihitsy ny tsininy, tsy hita mihitsy ny tsininy, tsy hita mihitsy ny tsininy. Alleluia. Tanao ny devoly efa anao sakana, ianao ve dia tsy anatsiny izany lavitry ny kitay fatany mandeha teny tsy maintsy maninona, mandeha tany tsy maintsy maninona, sy lavaka dia miala eto dia mibolisatra atsy. Tanao izany zao dia efa karazana sakana izany tompoko, inona zao ve dia tsy anatsiny? Fanahany sakana izany, dikan'izany dia hoe tsy maintsy manatsiny ianao, olombelona mandeha tany tsy maintsy mipapampa. Sakana anankiray koa izany. Ekena izany sa tsy ekena? Tsy ekena. Fa naninona nanana an'izany a Daniel, kanefa raha ihany ny Andriamanitra izay tompontsika fa namasina ihany. Reny olona sandratry ny olona sasany ireny ianao anatin'ny fiasana, fantatro tsara fa tsy maintsy jerena ny dosieny. Manao ahoana ny dosieny? Izy a dia olona mpangalabola, janony ihany io. Ity a natoky ka na dia vola biary napetraka teo aminy dia matoky izy a. Ary izy matoky amin'ny andraikitra rehetra. Atao lehibehibe ny priman'io a. Asondroto ny gradin'io. Mandeha daholo a. Engane raha hijeranao Andriamanitra, tsy misy tsiny, tsy misy tsiny. Dia famafàn'Andriamanitra afaka miteraka mafana tompo ianao. Amen. Dia hitanao tsy nahita tsiny mihitsy tamin'ny Daniel izy, satria Daniel dia marina, tsy nisy kilema teo aminy, tsisy kilema teo aminy. Dia inona ny zavatra nataony? Eo any andininy fahaenina dia hoy ireo lehilahy ireo, tsy ho hitantsika izay hampangatsika io Daniel io raha tsy ny amin'ny lalàn'Andriamaniny no misy hitantsika himpangana azy. Dia eo moa ilay nanao lalàna zareo hoe somaritaka dia nivory an'izay zareo a, dia nanapaka zareo hoe elavelona ianao mpanjaka,
komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana dia nanapaka sy ny solompanjaka sy ny mpalotsaina ary ny governoura dia ny fanaran-kevitra fa tokony ianao lalàna sy didy mafy ianao mpanjaka ka nazovolaozovona ianao fangatahana ho anatin'ny 30 andro na amin'Andriamanitra na amin'ny olona afa-tsy aminao ihany ny mpanjaka dia atsipy ondavaka ny liona. Tanao mampiasa le fanahy-sakana anakanana any Daniela tsy sondra. Daniela rery ihany ingeny ny antony nanaovana an'io didy io io lalàna io Daniela rery ihany. Nefa ny olona teo ambany fedidin'ny mpanjaka Darius sy ny fanjakany olona maro be fa anankiray ihany izay atao hoe isandratra sy asandratra dia nanao ny ataony ny fanahy-sakana nampiasandreo olona manodidina an-dalin'ilondreo no fanahy-fielonana. Hita maso zany sa tsy hita maso? Hita maso. Hita maso mihitsy hoe reo zalahy fa mivory, ny kondory zalahy dia ny fitahan'ny mpanjaka dia mivoaka ny didy. Daniela nefa tsy taitra na mivoaka raha ny didy ny anazy dia nataony ihany nataony vavaka ihany izy, tsy nampiraika azy zany satria fatany tsara fa le Andriamanitra zay tompony dia avonjy azy amin'ny liona. Ka na ny andafaka ary izy afaka nasandratra Andriamanitra ialavitany. Rehefa Andriamanitra manandratra anao isandratra ianao. Fa tsy maintsy mandray andraiky tsika androany mandroaka ny fanahy-sakana amanina. Eo amin'ny Daniela 10 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Daniela 10 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy tamiko, aza matahotra Daniela fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao alala sy ampahoro ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao dia reko ny teninao ary no ny teninao dia avy aho. Fa ilay andrianan'ny fanjakan'ny Persia nanohitra ahy 20 andro fa indro kosa Mikael anankiray amin'ireo andriana lehibe no tonga hanampy ahy ka dia izao ihany no sisany janona teo amin'ny mpanjakan'ny Persia. Daniel vavaka matoa izy miteny ilay anjely tondra valim-bavaka aza matahotra Daniel fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao alala sy ampahoro ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra dia reko ny teninao. Vavaka nataony. Vavaka voalohany fotsiny Daniel dia farihin'Andriamanitra dia fandrahana amin'ny valim-bavaka niteny anjely. Fa inona ny zavatra anseho? Nanakana ny devoly ilay hoe andrinan'ny fanjakan'ny Persia. Nanakana nanohitra nanao barazy alay mpitondra valim-bavaka. Eo zao dia ilay fanahy-sakana tena tsy hita amin'ny maso nofontsika mihitsy fa tonga dia manakana fotsiny izy. Tsisy hitany hoe io le devoly manakana an'ilay valim-bavaka, io le devoly manakana an'ilay anjely mitondra valim-bavaka. Tsy hita amin'ny maso nofontsika izany fa azo tsapa hitanina kosa nefa hoe tsy tonga ilay valim-bavaka sakanana. Dia io teny nalaoko ny vavan'ny anjely io tamin'ny Daniela. Io zany sao dia fanahy-sakana tsy hita maso. Ka le fanahy-sakana tsy hita maso io voalohany izay izy vao mampiasa olona, mampiasa fitaovana anakanana ny zavatra tokony io aminy ilay zanak'Andriamanitra na ny vision'Andriamanitra na ny vinan'ilay zanak'Andriamanitra nangatahany teo anatrehan'Andriamanitra. Amaky tenin'Andriamanitra anankiray ingentsika Romanina 1. Romanina 1 dia ovakitsika nge ny tenin'Andriamanitra eo ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy tiako tsy ho fantatra reo rahalahy fa matetika ano efa nikasa akaty aminareo saingy azo tsampina mandraka ankehitriny aho. Tamin'ny taratasy nyrasa tamin'ny Paoly mandre teo mpinitany Roma reto dia nisy fikasana lehibe mihitsy ny soratany ato hoe zao zange matetika ano efa nikasa akaty aminareo saingy azo tsampina mandraka ankehitriny aho. Zany hoe
tsy tafapaka tamin'ny paoly mihitsy zany a ilay fikasana saika andehanany ho any andreto rahalahy reto fa azo ninona izy azo tsampony dia inona ary ty tsampony ity inona ary ty tsampony ity alohany hoe jerentsika aloha hoe azo tsampona satria ianao raha manao zavatra ka hoe tena sampona nisy sampona kely e dia hitantsika eo ty le sampona kely hitantsika anao le sampona tonontonony no hitantsika eo le sampona lehibe fa inona ty tsampony ity zay nahatonga amin'ny paoly tsy ho lasa tamin'ny fikasany araka ty teny nambaranty matetika aho nefa nikasa amangy anao saingy azo tsampona dia inona le tsampona vatritsika nge ny ten'andriamanitra valon'io ao ny tesalonianina voalohany toko faharoa andiny fa 7 ny valon'io hoe inona le tsampona tesalonianina voalohany a toko faharoa andiny fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy koa naniry akany aminareo indray mandeha amindroa izahay dia izao paoly nefa nosakana ny satana izahay iza zany teto nanankanasy paoly tsy ho tonga any amin'ny mpino-tany tesalonika satana dia nitovy ihany le nanakana amin'ny paoly tao amin'ny bokyny romanina nambarany tao zany a epistily nisoratanao any romanina no nanakana amin'ny paoly tsy ho tonga tany amin'ny mpiangonana tany tesalonika dia tsy izy zany fa satana io zao zany dia sakana tsy hita maso nefa dia misy fihetsakany be mihitsy tamin'ny fikasana tamin'ny zavatra saika tao amin'ny paoly tsy hita maso izy eo a ary io moa ny fiandohan'ilay fanahy ratsy satria ny fanahy ratsy dia fanahy ratsy eny andrivotra fa rehefa mipetraka amin'ny zavatra anankiray izy dia hita ny fiasana amin'ny zavatra anankiray iny eo zao dia nampiasa olona izy firenena reny ny malekita nampiasany farao izy dia nampiasan'ireo komandy sosolo-mpanjaka dia hita be mihitsy izy hoe io izy fa tena miasa tamindreo tsy hita maso izy fa hita ny fiantraikany ao amin'ny marika toko faefatra filazantsara ny soata marika toko faefatra dia ndaony vatritsika indray izay e marika toko faefatra dia vatritsika ny ten'andriamanitra rehefa hita eny andiny fa 5:30 izay efa fantatsitsika izy ity amin'ny anaran'i Jesosy ary andro'izay ihany rehefa hariva ny andro dia ho Jesosy taminy ho izy taminy ho Jesosy taminy andeha isika hita eny ampita iza zao no nanome baiko teo rehefa vita ny asan'andriamanitra dia nanome baiko ny mpianatra Jesosy dia hozy Jesosy mahatsy mpianatra hoe andeha isika ho hita eny ampita io zany tsy tanjon'ny mpianatra fa tanjon'i Jesosy zaho sy ianao misy tanjona hitondran'i Jesosy itsika miala eto tsika dia ho ary ozy ny teniny ary haitsika izany ten'andriamanitra izany haitsika tsara ny tenin'i Jesosy ngamba verina kely fotsiny dia fantatro tsara ahoana ozy izy aza malahelo ny fonareo minohan'andriamanitra ary minoha koa ohatrany raika nisy fitoerana maro raha tsy zany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo amen ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay hitoerako hitoeranareo koa zay ny tanjona voalohany miala eto tsika dia hipitakary dia any an'izay misy an'i Jesosy no isy antsika ianao angamba mieritreritra hoe izaho mbola tsy te handeha fa rehefa tonga amin'ny fotoana ka monsieur Jesosy enganeka tsisy tavela amen efa nomany Jesosy ny toerana mety mieritreritra anao zaho zao mbola tena be dia be ny zavatra ataoko mba hiriko tanteraka eo amin'ny fiainako zay ve nafoizanao an'le teny fikasana hoe fanamboatra fitoerana ho anareo ka raha ny toerantsika raha efa namboarin'ny tompo ao ety-mpandehanantsika andeha hipiteny meny Jesosy ianao izay ilainao meny Jesosy ianao izay ilainao ina nylainao ina nylainao ina nylainao amen meny Jesosy ianao zany fa izany ny tanjon'ny tompo zany dia eto zao ny vision-ny tompo tamin'ny fiangona tamin'ireo mpianatra ny tanjon'ny tompo dia hoe andeha isika hiteny ampita
tsy mpianatra tompoko nanireny io hoe andeha hiteny pita fa mahakamy be eto ty toerany ity, andeha hiteny pita fa eny be dia be voankazo, eto tsisy voankazo. Tsy mpianatra nanireny io hoe andeha hiteny pita, fa Jesosy mihitsy no nanana n'io tanjony io andehantsika io teny pita. Na ianao amin'izay mpianatra tonga dia nirosaka tao anaty sambo kely daholo. Ny fanapodiana ny mpianany ny vahoaka dia nentina tamin'ny sambo kely io Jesosy. Dia nisy koa sambo kely sasany niaraka taminy. Dia vao tafiditra tao anatin'ny sambo kely Jesosy dia nandeha ny sambo kely afaka elaela tao aorianan'izay. Dia nisy inona ozy ny ten'Andriamanitra ny 7:30 misy tafidrivotra mahery. Zay zany rehefa mandinika amin'io tenin'Andriamanitra io dia mba lasa saina hoe nga dia tsy fantatry ny tompo ve hoe nisy tafidrivotra mahery teo dia nalefa ny any. Fa tamin'ny tompony teny an'io dia fantany tsara hoe lamina ny drano e, tsisy rivotra mahery fa rivotra mitsoka mahafinaritra. Ndranomasina ny lamina tsara ary na mpianatra ary dia mahafantatra tsara mpanjono ny akamaroan'ny apôstôly dia mahafantatra hoe normal zany rano zany andeha. Fa raha nisy sambaravara io avy hatrany dia nijanona ny mpianatra hoe mahery be loatra ny fanonjany rano tompo fa aleo aloha janona. Fa normal daholo na ny rivotra na ny ranomasina tena tonga tsara daholo dia niaika ny sambo kely. Tsy haina niala tao amin'ny sisiny toerana izay nialany teo 4 kilometatra na 4 kilometatra niditra izay ny tafidrivotra mahery. Anakana ilay tanjon'ny tompo atonga ny tompo sy ny mpianatra tsy tafita iriapita. Mba nametraka koa ny devoly amin'ny devoly teto raha nanao sakana dia nampiasa zavaboary, ndranomasina, ndrivotra, ndrano losifera, fanampanakana ndrano midiry lahy ao an'io rivotra io aingan'lahy dakana fofofo be mihitsy lahy iny tonga dia niditra tao anatin'ny rivotra, tonga dia mitsoka. Dia rehefa mitsoka izy dia hoe asavoritany io ranomasina io aingan'lahy tafita ihany reo. Hitanao le fanahansakana zany teto tsy nampiasa olona. Zay mantsy ny loha hevitritsika hoe fanahansakana hita maso na tsy hita maso nofontsika. Nampiasa ranomasina, nampiasa rivotra izy teto fa tsy nampiasa olona. Dia zay nenona tonga n'ilay ranomasina samboaravara satria niditra vao amin'ny lalànany rivotra izy. Nisy tafidrivotra mahery. Nefa ny rivotra tamin'ny vao niteny ny tompo nandeha ny sambo kely, nandeha ny tompo niaraka tamin'ny mpianatra, normal daholo e. Fa raha tsy normal fandehan'io ranomasina io sy ny tafidrivotra hoe ny samboaravara be tsy nisy nandeha teo. Fa rehefa nandeha ny sambo kely dia hitantsika tsara fa niditra koa ny fanahansakana, nampiasa rivotra ary nampisamboaravara ndranomasina. Io moa dia efa anatra ho antsika hoe aza mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny tenanao ianao rehefa misy zavatra miseho ny fiainantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ny mpianatra nandita amin'ny alalan'ny herin'ny tenany, ny mpianatra mbola tsy feno hery, ny mpianatra koa teto dia mbola zaza be ny amin'ny ara-panahy. Ny Petera moa dia nilaza azy hoe za tena tsika azafoazana mihitsy ny tompo. Nandeha tamin'ny alalan'ny herin'ny tenany dia tsy nifoazy ny tompo fa niezaka avy amin'ny alalan'ny herin'ny tenany izy satria izy mpanjono ny akamaroany. Ry Matio angamba tsy mpanjono, ry Matio anisan'ny natahotra satria mpiasa mpanjakana dia mety mifampimpangatao. Matio aza mikipy satria Matio mikipy satria tsy mpanjono dia matahotra. Aza mikipy ho afanareo koa tsy zatra. Zay efa fanao anay izy nge olona maty anina amin'io inona ary ataony Matio. Matio efa mangovotra fotsiny. Aza miezaka amin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika. Raha ohatra miezaka amin'ny alalan'ny herin'ny tenanao ianao, mitovy amin'ny olona tsy mpino ihany ianao. Fa lazako aminao fa raha mety hatramin'ny tenin'ny tompo ianao
zay nyteny taminao hoe andeha tsika hitany apita ka hiazona zany teny zany ianao tsy maintsy tafity ianao. Amen satsy amen. Amen satsy amen zay. Amen satsy amen. Alleloia. Niezaka avy amin'ny alalany herin'ny tena fa tsy nahava problème, tsy voavan'ny olana farany dia nanaritoky sepitra arakaraka ny zany tamin'ny alalany herin'ny tena, vao mainka nanonja be ny ranomasina, vao mainka nitsoka be ny tafidrivotra farany resy lahatra ihany andao foazona ny tompo. Ary rehefa namohan'ny tompo tonga dia nametriny ny foaza Jesosy, tsy mampanina anao fa zao afatesana nefa mbola velona. Mbola velona. Zany le mezaka mba amin'ny alalany herin'ny tenany. Zany le tsy mba metehitra tsara amin'izay zavatra nambaran'ny tompo. Ohatra ny mamevana le fanansakana koa nke zany. Ny olona rehefa tsy mahatoky ny tompo amin'ny zavatra izay ataony dia ampidiny ny devolony anazy. Rehefa tsy mahatoky ny tompo dia ampidiny atsika kosa Lucifer dia lasa miditra ny fanansakana. Ampianan'le olona tsy hatoky ny tompo mandrakizay dia mitetika ny devolony dia ampialan'le olona tsy hanompan'Andriamanitra. Zay ihany ny titiny. Ny fony tompo tsy mampanina anao fa azo afatesana izao. Ny fony tompo, ny tompo angaly taitaitra. Ny tompo ve dia taitaitra taminao hoe ianareo koa manaitra be tsy niteny akory ny tompo nanametsiny ary Petera hoe tsy mampanina fa azo afatesana izao. Tsy niady hevitra tamin'izany ny tompo hoe maninona ianao Petera dia mametsiny ahy. Fa ny tompo dia izao le fanampanakana no ndroandry. Izay fahefana zay nanana ny tompo izay tsy nentiny any an-danitra fa nomeny ny fony tompo. Tsy niteny tamin'ny Petera izy hoe maninona ianao mametsiny, maninona ianao manaitra tapoka fa za mbola matory be. Fa tonga dia ny fony tompo tsy nilady hevitra ozy ny tompo. Mangino mitsahary Petera ve niteneny tamin'io? Petera ve niteneny tamin'io? Samy mpianatra, samy drivotra, samy ranomasina. Drivotra sy ny ranomasina. Ilay fitaovana nampiasain'ny devoly hitondra sakana. Satria fantatry ny tompo fa tao anatin'io ranomasina sy ny drivotra io le fanampanakana dia niteneny hoe mangina mitsahary. Ozy ny olona sasany hoe ay ve pastera misy sofina ny rivotra? Dia ozako ny satria efa nitenen'ny tompo hoe mangina mitsahara. Dia henontra zareo le izy dia nangina. Ay le devoly ny tao anatin'ny tao niala le fanahy misakana ny sosa amin'ny fiainan'ny mpianatra tafita ihany. Izay fahefan'izay ho ampiaritsika androany isosa amin'ny fiainanao. Tonga anen'le tanjona, tonga anen'le tanjona hitondran'ny tomponao ianao. Ny tanora rehetra, vehivavy lehibe rehetra, lehilahy lehibe rehetra, mpiandraikitra rehetra, mpidera rehetra. Ianao izay mijery rehetra ihany koa. Hiteka ho an'ny tompontsika fa izy nahatanteraka azy. Amen. Alleluia. Le fahefan'io tompoko dia tsy nentin'ny tompo fa nomeny antsika io. Amen. Rehefa nanaiky ny Jesosy ho tompo mpamonjy ny tenanao manokana ianao dia meny Jesosy ianao io fahefan'io. Amen. Ny zavatra pairezana antsika fotsiny dia hoe aza mamboly sakana ianao fa esoro ny sakana. Indraindray ny antsika mamboly sakana dia ararotiny devoly. Saoly manokana zao tsy nakatoa mamboly sakana izy. Ny volen'ny Saoly ny sakana ka zay zavatra tena tiany dia zay ihany nataony fa tsy nakatoavy ny tenin'Andriamanitra. Tsy nakatoavy ny tenin'Andriamanitra rehetra. Namboly sakana zany Saoly. Voka-dratsiny esolon'Andriamanitra tsy mpanjaka. Aza vela izy zavatra mety io tianao mihoatra anao Andriamanitra. Raisiko ohatra fotsiny. Za tsy manenjika hoe ratsiny
manao baolina fa rehefa tianao loatra amin'ny baolina tsy miverika hariva ianao amin'ny alahady tsy makala baolina diabenao fa tsy ararotiny devoly ve zany nefa ozy ny ten'Andriamanitra aza mahafoy afa-tsy manao baolina ihany misy an'izany ve tsy mahakala mpanao baolina fa za mba mpanao baolina tanao a vadiny lota ahoana ozy Andriamanitra tamin'ny lota menakavy aza mierika mandra-pahatonga anareo any amin'ny tanàna zoara io a fa namindra fo taminareo a iza nierika tompoko satria tsy nakatò le teny zay nambaran'ny tompo taminy a dia izy ihany namboly sakana namboly sakana ho azy vongatsira vo sakany tsy fankatoavana satria safidiny tsy nakatò fa Andriamanitra efa nyteny hoe aza mierika namboly sakana ianao ka tsy amboly sakana androany fa anongotra sakana ianao anongotra iny ianao anongotra sakana ianao nongoty androany roay toeriny devoly akatoavy ny tenin'Andriamanitra dia itsika rehefa mampiasa amin'ny fahefana tompoko zay meny tompo antsika mila miaraka amin'ny hery miaraka amin'ny finoana izany fahefana miaraka amin'ny hery zany miaraka amin'ny finoana izany miaraka amin'ny fahefana zay meny tompo antsika zany mahomby zany a satria izao ny lesiko ny olona mpanao vavaka fanafahana rehefa ohatra ka zatra manao vavaka fanafahana fotsiny izy dia mandeha ho azy fotsiny le isisa miala 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 e za milaza aminao fa ny devoly mahafantatra tsara io fa tsy tena mandroaka zanakisika eva tompoko mpisorony fantatry ny devoly hoe fantatry Jesosy fantatry Paoly fa izy ianareo fantany tsara nge fa ny zanakisika eva tsy pino fa mamoakamoaka devoly fotsiny fa nydram-basany Paoly namoaka devoly teo n'ilay zazalahy zazavavy kely nanana fanamavala voaka le devoly naninona tsy niteny taminy Paoly ny devoly hoe hoaniko anao androany satria fantany tsara fa manana an Jesosy io ary tena manana fahefana ary tena mandroaka dia mandroaka fa indraindray mavo lasa fahazarana tsy mifadoka tsara tsika zany ampiasa fahefana androany anongotra androaka zay mety hitahita rehetra amin'ny fiainanao zay zavatra hitahita amin'ny fiainanao ka mitondra sakana lasa androany sakana amin'ny arabola za zao raha mitondra poketra dia roako ny sakana mitondra sakana amin'ny fidiram-bola ao anatin'ny poketra io dia rehefa avy eo tsy finao rano io dia tsy mivoakavoaka foana fa hotahian'Andriamanitra ny ara-bolana sakana ny ara-pahasalamana sakana amin'io le tsy mahazo vady io fa na ny sakana daholo zany fa amin'ny endriny maro fotsiny dia hoe fanamanam-bady izy tsy taraina amin'izao sakana amin'ny fianarana tsy mety tafita mihitsy ny fianarana fa atreo amin'ny BBC daholo zay dia tonga dia B dia tonga dia C BBC dia C UP nefa ianao fa mba mikovoka ihany ary fantatra hoe tena tafitako ny hatrany amin'ny lisansa fa raha fa voaraoko io androandro hitanao anie amin'ny asanao io indrindrandrindra marobe le eto a marobe le misy an'izay eto a amin'ny fahazahoanao tany amin'ny fahazahoanao ny trano ile trano hatramin'izay mbola mihitsika eo ijoro fa avy-mbelona anao melohan'ny amaranako n'ity ten'Andriamanitra ity misy ranabavy manao vavaka lavalava zay fifadian-kanina dia tao foana koa io ranabavy io vavaka fifadiana tao ka io ranabavy io a somary efa nempotrempotra elabe izy nempotra tsy nanompo ny tompo tatio ariana izy nefa miverina nompo an'Andriamanitra dia nisy vavaka sy fifadian-kanina natao tao amin'ny fiangonana 2 andro dia hitako teo izy nanao teo foana dia za mba gaga be hoe adre veriny ity ranabavy ity ity ara avy eo a ty ve anao vavaka sy fifadian-kanina io ve tsindroany dia tsy teto
zay le fijery maolona kanefa nijereko a natanteraka izy foana dia tao amin'ny famaranana ny vavaka sy fifadikanana natao a dia nanatona izy ny tsoafavim-belona indray azoma taty am-piangonana tatsika nao ny vavaka sy fifadikanana farany teto dia izay ny azoma ninona marana le 2 andro tamin'ny volana febroary dia ny tsoafavim-belona tamika izy ny azomana io pastera ahoana ma tena valim-bavaka be vita zao ny vavaka sy fifadikanana ataoko sy valim-bavaka be ary izy hitako teo foana dia ahoanao inona valim-bavaka azy ny ranababy gagabe aho fa naharitra izy zao izy a nanana problème mihitsy izy ny vadiko fa vadiko sofera dia nandeha tany hoe faritany dia maty tany le fiara mosy tsy hita mihitsy tsy nanana hoe ahoana ny fomba tena navotana ny piesy nyity fiara ty dia tavela tany zao vita ny vavaka sy fadikanao izy a telefona ny antso ny vadiko hoe vita le fiara fa nahazo piesy izay tonga mivadina faharoa manaraka an'izany a nijoro ny vavimbelona tamin'ny lahady teo izay ozy nanao trano pastera dia mbola tsy tena ao tsara ny fahavitany trano fa rehefa vita ny vavaka sy fadikanana tao aorianan'izay izy vita nge le trano pastera ozy tao anatin'io le vavaka sy fadikanana natao io ny fandroana fanahasakana natevina be mihitsy satria ny vangin'andriamanitra izay tamin'le fanampanakana vangin'andriamanitra tsy miakatra jesosy fa zay nataony tamin'io ranabavy io jesosy kristy ny tsy mivamarotsianao mandrakizay ataony aminao alleloia amen dia androany horoahantsika zany ianao ny androaka voalohany dia ampiasao ny fahefana aza miana any ianao rehefa mandroaka tsy manao fahazarana fenoantsika ny hery ny fanamasina ny fanahintsika dia mampiasa ny fahefana miaraka amin'ny finoana fa za milaza aminao fandroany io tonoany daholo zay hitahita eo amin'ny fiainanao etita ve sa persita sa jebosita sa malekita sa ninona ny hitahita zay hitahitanao dia roay zay karazana fanahasakana amen lasa lavitra amen dia zao a androany hitsodranao anao a amen rehefa voaroko antsika ny fanahasakana za koa anampy anao dia anapaka ny ozontsika dia rehefa vita izay a dia hitsodranao anao a amen dia tsisy mieritreritra tsony hoe mbola manonja ihany ve ny rano zany efa niteny jesosy hoe mangina mitsara dia naninona ndrivotra sy ny rahamasina dia mbola nisy nyteny ihany ve petera jesosy mety ho tafita ihany ve tsika teneny jesosy aiza ny finoanao vita izay a dia izao mivavaka ho ay ihany-ko nareo vavaka ho an'izy a mba ho ay ihany-ko ianao mba tsofinao rano-ko a dia efa vetsika mivavaka ho andray aman-drentsika mba rava mihitsy ny sakatsakana momba an'izy mivady amen ka rehefa ny lokomotiva na ny lohan'ny masinina mandeha mafy manaraka daholo angamy vago amen satsy amen zany nangataka an'izany tamin'ny fiangonana dia ho zahako matsy amin'ny fiangonana tao lasoro hoe za mitondra mambavaka anareo roako daholo dia tsofoko raha nareo koa mitondra mambavaka dia tsofinareo raha satria izay nitendreny tompo hitondra ty ka raha vo zay ny loha masinina mandeha mafy satria tsisy sakana manaraka daholo koa mivago mandeha mafy aorianao vetivetika dia tonga reny le tanjona marina satsy marina e amen izay tokony bebahana tompoko dia bebaha izay tokony fonana dia mifona fandroany andeha mafy isika mila mandeha mafy
ary na io mila mandeha mafitsika mila mandeha mafitsika tsisy sakana tsisy sakatsakana tsisy sakatsakana voaray ve tompoko atao foatran'izao ny tananao raha voaray mivavaka be atsika tsy ahita olona tsy hivavaka be mihitsy androany fa mivavaka be misaotra ny tompo sady dininy tenanao dia mifinay eo anatreh an'Andriamanitra raha misy tsy fankatoavana tsy finoana oh halleloia dia rainanao tompo sady ankalazaina amenanao ny voninahitra misaotra 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 anao ny amin'ny teninao sy nambaranao tetetoerana mitondra fanafana ny teninao nampitombo finoana ny teninao manitsy ny teninao oh halleloia misaotra fa ny fahavalonay izay fahavalony sakana rehetra izay nitondra sakana teo amin'ny fiainanay dia efa nampafantarinao anay ny momba azy rehetra ka dia efa eo ambany faladia tongotra izy androany satria fantatray fa tsy amezanay fitoerana mihitsy ato anatinay izany ary raha nisy zavatra mety nataony tsy rehaby tompo ka namboly sakana no tsy fankatoavana ny tsy finoany ny atsinambana tamin'ny fankatoavana dia mamindrafo aminy finay ao anatrehany tompo ianao amin'ny tsy fankatoavanao oh be les sorts de les oh de be les scandales de face car papa oh nous baissons misaotra Jesosy oh les digas quand les mains dans les scandales dans le fale papa asandrato ny tananao na ianao tokany an-trano an-trano manaraka dia mangatamy fanamasina hidinao anatinao fanamasinao mameno anay sy mansorana ianao mameno sy mansora bala sorte que les failles de les sama okangetaetanao mbo feno fanamasina ny etaetanao anovo ny fanamasina sy ny hery fanamasina iotsaka ao anatinao raha ianao mangetaeta tsy ny eo akaikinao no feno fa ianao amen fanamasinao lehibe samoka papaparian de kasamada papapapa lebebebepe amen misaotra apetrao fonoany taminao dia avelo hidina neriny fanamasina zay raha ianao mahatsapa me misakanao aminao a avelo hidina lerin'Andriamanitra zay avelo hidina lerin'Andriamanitra avelo hidina zay avelo hidina lerin'Andriamanitra ny fanansakana rehetra ny fanampanakana rehetra amin'izao fotoana izao dia hivoaka amin'ny anaran'i Jesosy zay avelo andeha amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ny fanansakana rehetra na mikarazana iny didina iala amin'ny anaran'i Jesosy zay avelo andeha le sakana amin'ny ara-pahasalamana io dia volo mitondra aretina miafina amin'ny alalan'ny aretina manakana amin'ny alalan'io aretina io anao dia volony sakana amin'ny alalan'ny aretina voaka ianao amin'izao fotoana izao mifa mandeana miala amin'ny anaran'i Jesosy tsisy mijanonao mihitsy tsisy mijanona fanansakana mpanakana amin'ny ara-panambadiana tsy azahoany tokantrano io voaka tao le devolana devosanina angana voa mandeana amin'ny anaran'i Jesosy zay alefa ihany zay mivoaka tsy mahazo ny verina amin'ny anaran'i Jesosy zay mivoaka tsy mahazo ny verina amin'ny anaran'i Jesosy sakana amin'ny ara-bolo ao anatin'ny fivelomany
ao anatin'io fivelomin'ny sy asany tanana io ny fanahy mitondra sakana rehetra ao mahatonga azy amin'ny faritrana mahatonga azy tsotafita amin'ny fikasany rehetra amin'ny zavatra zay ataony ry fanampanaka amin'ny ara-bolana io ny fanahy fatrana dia volom-pangala-boly fanahy mitondra osina amin'izany loako amin'ny anaran'i Jesosy ale mandeha voa tsy mahazo miverina ao tsondry zay amin'ny anaran'i Jesosy ndray voaka ndray voaka ndray voaka ndray voaka ndray voaka raha tsitsy mijanona ao miongotra ongotana miongotra tao miala tao miala tao miala tao amin'ny fianarany zanany io le fanahy ny sakana manakana azy tsotafita amin'ny tanjona didina miala mivoa amin'ny anaran'i Jesosy lasa ny fanahy ny sakana ao amin'ny fianarany zanany sy amin'ny zanany io mandiana alefa lasa ihany le fanahy ny sakana ahatonga azy tsy hisandratra amin'ny zavatra rehetra zay ataony androany didiko amin'ny anaran'i Jesosy mivoa miala voa tamy miala amin'io lehilahy lehibe io miala amin'ny vehivavy lehibe io miala amin'ny tanora io miala ianao zany atokantrano ihany koa apetrao amin'ny fona ny tananao oa miala ary devolony sakana zay manakana azy tsy hisandratra ho asandratra Andriamanitra didina mandiana amin'ny anaran'i Jesosy lasa zay mivoaka tsy mahazo miverina miala tao ny fanahy ny sakana amin'ny fikarakarana io taratasy ny taniny io amin'ny fanaovana ny tranony io amin'ny fanaovana ny tranony io didina ny fanampanakana oana miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'le tany miala amin'io trano io miala amin'ny fikasany rehetra io oana didina miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay mivoaka tsy mahazo miverina 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 ary akatoko amin'ny anaran'i Jesosy ny faravahana fanasatana nitra toy izy ny vavaka toy izy dia nitsangana moramora ianao tsangana mampifihana ny toerana misy ianao raha ianao mijery ao anatin'ny tele ianao ao a mijery eo amin'ny toerana misy ianao dia ao anatin'ny tokantranonao anao manao RHEFI France lasa mampifihanao any amin'ny toerana misy ianao lasa roay zay sakatsakanana alefa Andriamanitry ny lavitra ihany koa ny Andriamanitrika fa tsy ny Andriamanitry ny akaikana didina amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devolokona sakana miala ny devolokona sakana andreo mandiana ravako ny sakatsakana ravana ny sakana ravako ny sakana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tapaka le ozo tapahako ny ozo tapahako ny ozo amin'ny anaran'i Jesosy vonjena tsofirana tapaolo ozina any dia tsofirana tapaolo ozina any dia tsofirana tena lokon'ny vavanao amarin'Andriamanitra tena lokon'ny vavanao amarin'Andriamanitra tapaka ny ozo mahatony teny mpanomponao ianao tompo amin'ny matateraka ny saina tongotry ny irakao misaotra apetrao ny fonao ny tananao fa hitsodrano anao anapaka ny ozina dia hitsodrano dia vita kosa ny aminao nataoko aminao dia ianao indray mba mitsodrano amen dia vita ny na dia tsofintsika rano ny ray aman-drenitsika tafitany amin'izany koa tsy sakatsakana mihitsy ka rehefa izy sy mmpanompon'Andriamanitra izay miara-miasa no tsisy sakasakana mandeha tsara ny fiainan'ny fiangonana sandrato ny tananao tompo androany ny teny aloko ny vavako dia ho amarinanao satria ianao fanteny fa na inona fa anareo aty ambony tany dia fanany an-danitra ary mahatonga teny mpanomponao ianao amin'ny anaran'i Jesosy
mianapahako ny miozona rehetra amin'nisam-batan'olona zay manatrika eto na inona karazana ozona na inona karazana ozona dia tapahako foanako amin'ny anara maherin'i Jesosy tsy hita eo aminy ary tsy nitoy amin'ny tarana antsony izany tafavoaka izany ary tsy miverina intsony tsofoko rano ho amin'ny fitahiana ho amin'ny fanambinana ho amin'ny fanandratana ho amin'ny fahasalamana ho amin'ny tafitana tafita amin'ny zavatra rehetra ambinina amin'ny zavatra rehetra ary ny visionao tompo zay amin'ny isam-batan'olona dia ho tanteraka ary ny vina rehetra zay natao tamin'izy ireo napetrany teo anatenao dia tanteraka ny tsodrany rehetra dia tsy sakana fo tanteraka misaotra tompo dia reny ianao ankalazainy ianao minanao ny voninahitra saotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy aty amiko izany alefa aza matahotra ianao fa mifampivavakantsika Amen. 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 Raisika amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra tompo. Saotra. Amen. Angatantsika ny ray aman-drentsika hitsangana ny toerana misy azy. Anjarantsika mitsodrano azy manapaka ny izy na izy mivady na konana izy mivady. Tompo, mpanomponao ireo ray aman-dreninay ireo Jesosy mangataka mba omenao izy tanjakary fahasamary tsy sakatsakan'izany ny fiainan'izy mivady ireo amin'ny fitondrana ny asanao sy ny vision nitondrana dia loana ny sakana rehetra amin'izy mivady sy nakona miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofinay rano ny mpanomponao voata ho ampiasainao menao izy tanjakary fahasalamana ary tena mbinao sy tahinao ho ampiasainao indrindra amin'ity taona 2023 ty tompo asongadinao izao antso efa nesitsonao azy izao amin'ny fitondranao izao fiangonanao izao sy ny antso izay mbola nametrahano azy. Misaotra. Manana tompo fa manana niovany fiainako tompo. Mafiany ny tiaka tompoko tao mabeany ny tiakatsika rehetra. Alleluia. Maka toerana tompoko. Saorana ny Andriamanitra izay nitarika atsika hanompony tompo eto hatramin'ny maraina ka hatramin'ity atoandro be ity. Halleluia.
hitondra fahasoavana mody anareo ary hiditra ao an-tranonareo zay ny tokantrano any manaraka zao fandarana zao fahasoavana teka mafo an'Andriamanitra isika tompoko dia mikasika ny amiko indray a misaotra ny pasteur Ratovim-Boriarima misaotra nareo rehetra tamin'ny vavaka nataonareo teo fatako fa tsy maintsy isy fiatraikany eo amin'ny fiainako zany ka dia misaotra Andriamanitra dao mbola hiteka ho azy isika rehetra alleluia iroso amin'ny fitondranany fanatitra indray tsika amin'izao fotoana izao dia ho anareo moa zay tsy afaka nanao totosa ny ampafolo-karena tamin'ny maraina zao ataondro zao tanterao zany manome zay ihany koa amin'ny mpasahina ho famafazana ho fanjakan'Andriamanitra fa fitahina ho antsika rehetrarehetra zany tsika olona mino tena mino zay voalaza amin'ny baiboly mino zay voasoratra ary dia miandry ny fahatanterahany zavatra lehibe sy magago ny fiainantsika isika hiderina tompo asika ao anatin'izany epipetrana ihany a mba tsy ho sahirana ireo namana manadrakitra manotsika toy ny ampafolo-karena dia tatazana ny fanatitra tompoko
salama mafy Jesosy. dia mialoha ny isarantsika amin'ity atoandro ety a dia mbola anao hira ampifaliana lehibe tsika tena ho asehontsika hoe faly tsara tamintsika mantsy ny tompo tamin'ity androandroany ety ka dia hifaly isika hitsanga antsika dia zay mihitsy a no any tany andretim-pitarika antsika reto rehefa vitsy zay dia vavaka amarina fotoana isika tompoko. Daontsika isaotran' Jesosy a satria efa nafantsika afaka ny fatotra rehetra teo amintsika sady zany ve dia ankasitraka anazy fotsiny tsika. Tupo eto kianzanau eto ijai ananasianau umuraurabu kairanau enasilabu kalabisurau irawanau manati fiderana diwanau upagalanana umuraurabu kairanau enasilabu nitafunau socha tumpo ya socha tumpo. Asay ho fa olon'afaka ianao iorakorao an Jesosy. Tonga e ti deranno zaki dice dona già già fanarana non fare che li c'hai tu già li fanati c'hai Tonga io che non sai non ha un bene ni fanari no mi resto a mosaie Anaka tua fuia na we na te socio Guardare un pane dalla gamma tu che non mi fa
Tsika mbola anandratra an Jesosy any a satria ao ambavatsika fahefany sady zavy e. Politika ihany tsika tompoko. Alleluia.
amaky baiboly isika ka dia eno tsara ny voasoratra zay mimakatoerana eno tsara ny voasoratra sokafy re teknisianna ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo vakina manomboka amin'ny andininy faharoapolo toy zao ny voasoratra ary ny fo maraina koa izy dia niaingana ka nanefitra tekoa ary no nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe miaino ary Joda sy anareo riponina eto Jerusalema minoa Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo zay aloha zany afatra voalohany minoa an'Andriamanitra zay topotsika sy vavantsika dia ho tafatoetra tsara tsy misy tahotra ianareo minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo raiso zava-dehibe ny afatra entina impanompon'Andriamanitra fa izany no hitondra fanambinana ho anareo rehetra tompoko andiny faraika amin'ny roapolo ary rehefa niara-nihevitra tamin'ny olona izy dia nanindry mpihira ho an'i Jehovah idera amin'ny fiangona masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona ifavomana iady ka nanao hoe miderany Jehovah fa mandrakizay ny famindrapony fahasoavana lehibe ho antsika zany ny visin'ny ekipa mpidera ato amin'ity fiangonana ity fiainana ny ainan'ny olon'Andriamanitra fa izy zany ary isaorana ny amin'ny tolotsaina zay nomeny ny mpanompony fa dia manaka ankehitriny mbola natsangana zany ekipa mpidera izany averiko vakina dia faraika amin'ny roapolo ary rehefa niara-nihevitra tamin'ny olona izy dia nanindry bira ho an'i Jehovah idera amin'ny fiangona masina raha mivoaka eo alohan'ny olona efa vomana iady ka nanao hoe miderahan Jehovah fa mandrakizay ny famindrapony ity ilay fahasoavana lehibe entin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpihira ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo dia nasiany Jehovah oditra mely ny taranaka mona sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Seira zay avy ameliny Joda ka dia resy ireo halleloia ao anaty fidiarana zay ataontsika riavana malalo zay matoka amin'ny teny hoe aza mbatao fombafomba mihitsy ty fampona an'Andriamanitra ity ary na ianareo mpitarika fidiarana azy aza atao fombafomba mihitsy fa tavy amin'ny fonareo rehetra fa io mihitsy no tsy maintsy hitranga amin'ity fiangonana ity taona 2023 taona 2023 ireo mihitsy tsy maintsy hitranga ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo dia nasiany Jehovah oditra mely ny taranaka mona sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Seira zay avy ameliny Joda ve nikendranao asina resy zareo resy ny fahavaliny Joda rehetra dia nitsangana ny taranaka mona sy ny Moaba ameliny avy any tendrombohitra Seira ka namonjy sy nandringana azy ary no voaringana ny mponina tany Seira dia nifandringana kosa izy samy izy ihany anio ho amarin'Andriamanitra ao anaty fiderana ataontsika zany riavanao andiny fefitra amin'ny roapolo ary no toka teo amin'ilay fitazanana ananefitra ny Joda dia nijery ireo olona betsaka ireo izy koa indreo nisy faty ny apatrapatra tamin'ny tany fa tsy nisy hafa mandositra ary avy amabo azy Josafata sy vokany dia nahita arena betsaka sy faty ary fanaka sarobidy teo izy ka dia namabo mihoatra no izay zakany hoentiny ary atelona no nanangonany ny babo fa be dia be ireny zany hoe aoriana fandresana mihezinezina ateraka ny fidiarana ataontsika ho an'Andriamanitra dia amory fananana be dia be ianao ilay tanan'Andriamanitra mihitsy no hitondra zany ny fiainantsika asioteka faran'izay mafy Jesosy tianay mombanay mandrakizay
halleloia misaotra n'andriamanitra ihany ko sika efa mbola eto ny paseratsika raha lay nirina Daniel mivady avy any Mananara lay olona nataon'andriamanitra nandresy tany afaritra tany ary mbola nasan'andriamanitra averina eto fa amin'ny alalany afatra hidiny androany dia ivoaka mpandresy ihany ko ianao amen zavatra roa lehibe zany hitranga eto hideran'andriamanitra isika ataontsika manako ako fiderana dia hitratsehitran'andriamanitra ampandresantsika vita indray zay ho ampiakarin'andriamanitra ny mpanompo ny tondrafatra misy herin'andriamanitra voaka avy eo mivavany dia mbola ho mpandresa ko isika spécial ho antsika taona 2023 halleloia alefa hira anankitelo be zao no andisantsika faliana hitratsehitran'andriamanitra riavana mitsangana alefa azy alefa azy alefa azy na maraina na atoandro na hariva hidera foana tsika sady zave Woo! Cristi pazaka buni pakana amini marane samirena amini arive bulera dia kureje ukutaisha dia sikupeje amini marane samirena amini arive bulera dia kureje ukutaisha dia sikupeje Yesu Kristi pazaka befundacha ira ira fiderana dinua Talata Yesu Kristi pazaka buni pazaka amini marade samirena amini arive bulera yashkureche ukunaicha sia sikupeche bulera amini marade samirena amini arive bulera yashkureche ukunaicha sia sikupeche bulera País médico ubina.